Ny andromaso moa zany de fikambanana vondrona fikambanana anankiray a nitsangana tamin'ny taona 2010. Ny zavatra ataony ny andromaso a dia misehatra eny amin'ny fiarahamonimpirenena, zany hoe eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona, zany hoe miara-miasa akaiky amin'ireo fitondrana na sampana any anafin'ny fitondrana toy ny any amin'ny fitsarana, ny any amin'ny gendarmerie, any amin'ny polisy pirenena mba ho fiarovana ny zon'olombelona. Izay no andraikitra, izay no asan'ny andromaso, zany hoe andry iakinana maso mijery. Izay zany no andraikitry ny andromaso. Fikambanana io dia fikambanana miaro ny zon'olombelona, zany hoe ny zoan'ny tsirairay izay mametraka ny fitarainana eto aminay. Ohatra hoe raharaha ady tany, raharaha fanolanana ady amin'ny herisetra ny kolikoly, ary ny izay sehatra rehetraka ho fiarovana ny zon'olombelona. Dia izay no andraikitra. Fikambanana maro no mivondrona ao anatin'ny andromaso, tsy fikambanana ray fa fikambanana maro dia maro manerana Madagasikara. Izay no andromaso ary miara-miasa akaiky amin'ireo sampan-draharaha rehetrarehetra miaro ny zon'olombelona izahay. Maro dia maro ny dossier efa tonga teto aminay na ny avy any amin'ny faritra lavitra Toliara any Betroka, avy any Ambatondrazaka. Maro dia maro ny dossier fa singaninay manokana eto ny raharaha momba ny fanohodi-kodonana tanin'olona nisy eo tany Ambatondrazaka sy ny fanararaotana nisy tany Betroka, izay olona manana marina indray no nampidirina any am-pondra. Tena rehefa nojerevanay ny dossier-any dia sanjoro ilay olona tonga teto aminay dia nidina ifotony tany Betroka izahay nijery akaiky fandehan'ny raharaha. Dia avy eo napitsa ny dossier indray sy niona tamin'ny lehibe amin'ny fampanohavana tao Ambatondrazaka, dia vita soma tsara ny izay dossier izay ary naverina ny fitsarana dia afaka soma tsara ilay olona. Maro dia maro tokoa no mahazo takizay, satria zavatra tena hitanay zany raha ohatra hoe misy olona anankiray mangalatr'omby dia le mpangalatr'omby iny indray no mitoran'le olona zay nangalariny, ary le omby zay nangalariny iny no hanaovany kolikoly entina mitehana n'ilay olona. Dia rehefa nijerevanay akaiky ny dossier momba an'izay dia tena hita hoe sarotra ary tena misy tambazotra tena mpangalatra sy mangalatra tanin'olona, tena manararaotra ny fahefan'olona. Izay no tena hitanay. 12 taona zay no nitsangana ny andromaso manerana ny Madagasikara, ary manana ny biraoany eto Antananarivo, eto amin'ny Gamoa Pasapitsy, eny amin'ny Vatsoakadramamy, talatany volonondry akaiky ny firaisana. Ary misy ihany koa ny ery Ambodivony, mifaritra rehetra ny faritany any Majunga dia misy ny andromaso, ny any Toliara koa dia misy ny andromaso, Toamasina ihany koa dia misy Ambatondrazaka, dia misy ihany koa Manjakandriana, Atsirabe, dia Fianaratsoa. Zay zany no misy ny sampan'andromaso. Raha ohatra ny olona rehetrarehetra ka te hifanerasera aminay dia afaka miantso ny numéro dia ho ameko azy ny numéro an'ireo any amin'ny sampana misy ny andromaso. Fa ny zavatra tiana ho apetraka fotsiny dia hoe mila olona samy joro, mila olona samy teny, fa be da be ny olona tsy samy teny fa rehefa manetana manao fanetanana izahay ato anatin'ny andromaso dia dossier maro dia maro ary hitaka araka reo hitanao amin'ny birao reo fa be da be ny olona amin'izao samy joro, satria zo misy zo tokony harovana any anatin'ireny. Ary tsy mba eken'ny eritreritray tsy mba eken'ny eritreritro mihitsy ny hoe iny misy olona anankiray manana mariny fa izy andray no ampidirina any am-ponja. Ka eto dia taninay hoe zay olona rehetra any ambany ravikazo any tongava ty amin'ny birao anay sahiny joro, zay olona te hiara-iasa aminay ka hiaro ny zon'olombelona, hiaro ny vahoaka madinika, hiaro an'ireny olona any ambany ravikazo rehetra, misokatra ho antsika ny andromaso mba ho fanatanterana ny adiditsika eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny tanindrazana malalantsika ty. Zavatra mba angatahanay dia ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana, fiaraha-miasa amin'ny mpitondra fanjakana, fiaraha-miasa amin'ny mera sefim-pokotany, ireo sampan-draharaha rehetrarehetra
any amin'ny fananantany zay aleanay satria betsaka be koa nge re any amin'ny fananantany tena hitanay ny dossier ato fa tena manararoatra an'le olona amin'ny famoahana ny juridique na famoahana ny taratasy na fangatahan'olona ireny tany reny raha tsy mandoha vola amin'ndrareo le izy dia tsy avoaka ny dossier de lasa midina ifotony zay de izay no mba angatahanay andao marina mba tena hijery le tombontsoan'le olona tsirairaytsika fa betrabetsaka ny olona tena sahirana amin'ny fikarakarana ny atany ary ny zavatra hitanay izahay atao anatin'ny andro maso de tena manampy ny olona tsy manoro ny olona rehetra ary ny lalana tokony ho alea ary ny tokony hitondrana nyity dossier ty izao ny tokony anaovana an'ity ary filan-kevitra mahitsy izahay ho anareo zay hoe matahotra miditra birao dia vonina ny fanampy aminareo zay andro maso mba ho fiarovana ny zo anareo tsirairay